Tonga eto amin'ny fandaharana mahery ianao amin'izao alina izao mananatra ny arapa toko latso-vavy faly manasanao indray ianaraka hatramin'ny farany ary ity fandaharantsika ity maromaro ihany ireo vaovao entina aminao amin'izao alina izao ireo taranjam-panatanjahantena maro karazana ihany koa miarabanao nanao miarabanao mbola miarabana koa tsika rehetra ampity fanatanjahantena amin'izao alina izao fanadihadiana voalohany izay arahantsika amin'ity ariva ity dia mahakasika ny taranja kickboxing izay nandrato lalao ho any Cameroun antsika miatrika ny fedina ny tompon-dakany Afrika. Fito ary ireo atleta malagasy izay nandrobaka metaly volamena izany hoe tompon-dakany Afrika tamin'ity FIFA na 19 dia arahantsika ary ny mikasika an'izy ireo. Tsara ny vokatra azo ny Madagasikara teo amin'ny fedina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja kickboxing izay notanterahana any Cameroun nanomboka ny 2 Aprily lasa teo. Metaly volamena 7 sy volafotsy 3 ary alimy 5 no azo ny mpiatroka malagasy. Mpiatroka malagasy 5 tamin'ireo 7 nentina araka izany no nidravaka metaly tamin'ity andiany faha-7 amin'ny fedina ny tompon-dakany Afrika ity. Fehiny tsara ny vokatra afa-por zareo avy eo amin'ny federasiona satria tsy nitsanga menatra i Madagasikara nanoloana ireo firenena afrikanina izay efa kalaza amin'ity taranja ity. Firenena 10 no nandray anjara tamin'ity faninanana ity. Toy izao ary ny vokatra rehetra azon'ny mpiatroka malagasy. Reo nahazo metaly volamena Ibili latsaky ny 120 kilao teo amin'ny full contact, Johnny teo amin'ny latsaky ny 420 kilao full contact, Chevrin latsaky ny 420 kilao teo amin'ny low kick, Naval latsaky ny 720 kilao teo amin'ny low kick, Rojo Lalaina latsaky ny 90 kilao teo amin'ny low kick. Tovovavy malagasy anankiroa ihany koa nandrobaka ny metaly volamena ny salotra ny anaram-boninahitra matompon-dakany Afrika dia Ialinina teo amin'ny latsaky ny 420 kilao ho an'ny low kick ary Mioratina teo amin'ny latsaky ny 420 kilao ho an'ny low kick. Teo amin'ny metaly volafotsy kosa dia Imena Volo latsaky 250 kilao teo amin'ny low kick ary Fahendrena teo amin'ny sokajy zazavavy latsaky ny 250 kilao teo amin'ny full contact. Ho an'ny metaly alimy kosa indray dia Ifazarali latsaky ny 720 kilao no nahazo larina fahatelo arak'izany teo amin'ny full contact. Ijimy teo amin'ny 720 kilao ho an'ny low kick. Ivoire Pierre teo amin'ny latsaky ny 720 kilao ho an'ny full contact. Mahery teo amin'ny latsaky ny 570 kilao ho an'ny low kick.